Naneho ny heviny kosa ny tale jeneraly ny sampandraraha malagasy adina amin'ny fampitsim-bola manoloana ny fanapahan-kevitra ny hanomezana ny amiraly Ratsiraka ohatran'ny fonena ny Lay Brown Samfinina tsy faravohitra. Nanambara moa ny tale jeneraly ny Samfinina fa tsy mijoro mpanohitra izay fanapahan-kevitra izay ny tenany. Araka nambaran'ny tale jeneraly ny Samfinina, Dr Jean-Claude Razaranaina fa tsy mijivalana amin'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondrana ny hanomezana ny trano eny faravohitra izay birao esan'izy ireo ny Samfinina. Saingy misy ny fepetra izay napetraka izy ireo. Izany dia efa natolotry ny fitondram-panjakana tokoa an'Andriamatoa Voaloha Didier Ratsiraka ny trano eny faravohitra. Ka izahay manokana izany dia tsy manana fitsivalanana amin'izany fandraisany toerana izany fa ny zava-tsandrasanay fotsiny moa izany dia ny fandaminana izay ataony ministera ny fitantanam-bola sy ny vola izay ahitana ny be mpitantanana ny fananam-panjakana ka efa mikarakara ny trano asinanay zany zareo amin'izao fotoana izao dia miandry zany zahay rehefa hita ilay trano dia mifindra any amin'ilay toerana zay. Fa ny zavatra nitakinay fotsiny zany hoe tokony mba hanaja an'ilay fepetra ilaina mikasika ny toeram-piasany service de renseignement financier la izy satria mitaky fepetra zany ho an'ny fanarahany iraisam-pirenena mahakasika ny service de renseignement financier izay zany rehefa narosonay any amin'Andriamatoa ministry ny vola sy ny fitantanam-bola hoe mba tokony voaja zany amin'ny toerana amindrananay azy ny fepetra takina. Raha ny fanazavana dia efa natolotra ministera ny vola sy ny fitantanam-bola ny teti-bola ilaina amin'ny fanambarana ny trano ho tonga manaraka amin'ny fenitra takin'ny fifanarahana iraisam-pirenena. Mikasika amin'ny fotoana ifindran'ny Samfinina dia nambaran'ny tale jeneraly fa miankina tanteraka amin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola izany.